Miaravantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo ry havako, notain'Andriamanitra manokana. Mahatratra ity alakamisy 24 ny volana Desambra ity. Alakamisy miavaka loatra satria fotoana izay hifalitsika, ary mbola hifalitsika mandrakariva fa mamangy antsika isan'andro isan'andro Jesoa ilay Mesia. Fa iny izy tany an-trano nombony teraka, fa manily kosa ny Tompo amin'ity anio ity. Mba ho tafapakany am-ponao izy sy ny teniny, ka mba hanavao ny fiainako sy ny fiainanao. Koa izany niombonantsika amin'ny andro manao hoe voninahitra any amin'ny avy indrindra ho an'Andriamanitra, ary fiadanany aty ambonin'ny tany ho an'ny olona kasitrahany. Amen. Iara-mitsangana ianareo ry havako, dia isika hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny hira 780 any andininy voalohany, avy ary mino. Ao inandray dia isy vavaka. Manaja sy manome voninahitra anao fa notantaninao sy nivombeninao ny fiainanay Tompo, ka mahatratra izao alakamisy akatoko ny Krismasy izao. Fotoana miavaka manokana satria manatrika anay eto an-tranonao ianao, ary indrindra miandrandra ny fitahiana sy ny fahasoavana avy aminao izahay. Koa izay rehetra tsy fahatanteranay Tompo tamin'izay lasa izay, na tamin'ny fanomponanao izany, tamin'ny fiarahany amin'ny ankonana sy ny mpianakavy, amin'ny mpiara-manompo sy ny mpiara-miasa, ary ny mpiara-monina izany, dia hifonanay aminao Tompo. Niangatahanay Jesosy dia ny fanahinao no hamango ny fonay tsirairay avy. Hanadio ny fonay, mba tonga tokoa ny fonay ho tena toerana ahaterahan'ny fahasoavanao indray amin'izao anio izao. Ary ny teninao indrindra Tompo mba tanteraka izany. Koa mitenena mandrakariva Tompo fa mihainonao ny mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Afaka mipetraka ianareo havako. Ny lohevitra moa izay nitarihan'ny fanahy ny antoko-pirana ambavadin'ny tafo amin'ity Krismasy 24 ity dia ny hoe Noely miavaka. Indraindray mety lasa ny eritreritrintsika hoe olona miavaka ve izany Noely miavaka izany? Fa ny Noely amintsika ry havako dia izao: ny fahaterahan'ilay zanak'Andriamanitra, ny fahatanteran'ilay tenin'Andriamanitra tonga nofo, ka sady miara-monina amintsika no mitondra famonjena ho antsika. Ary izay no mampiavaka indrindra ny Krismasy, ary isan'izany ity 24 ity. Ka ny tenin'Andriamanitra indrindra no manambaran'izany amintsika ao amin'ny filazantsara araka ny Marka 2 ka ny 10 tapany voalohany. Ny tenin'Andriamanitra izay tarihan'ny fanahiny reto antoko-piry reto, fa ifampaherezantsika ary ampaherezana izy ireo antsika ao anatin'izao antsakira Noely izao. Marka 2 dia ovakitsika ny 10 manao hoe: fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona dia manana fahefana ety ambonin'ny tany hamela heloka, dia lazaiko aminao izy tamin'ilay marary ny paralysisy. Fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana ety ambonin'ny tany hamela heloka.
hafa loatra ry havako ty tompo sy mpamonjy antsika ity. Ny fiaviany eto an-tany aloha dia fahakely satria tsy mba tahaka ny fahaterahan'ny zaza rehetra izy, fa tany an-tranon'omby izy niteraka. Ary tsy vitan'izany ihany, fa rehefa teraka tany an-tranon'omby izy, na dia tamin'ny fomba ny lanitra aza satria ny fanahy masina no niasa tao amin'ny Maria Virginy, dia nasehon'Andriamanitra koa fa tena manaja amin'ny fomba ny tany izy, satria voadidina lamban-jaza ary natera-behivavy tahaka ny olombelona rehetra. Kanefa na dia eo ary zany, dia tena miavaka loatra ny tompontsika satria isan'andro izy, na tamin'ny fahakeliny, indrindra tamin'ny fahatanorana, dia mitaona ny olona mandrakariva mo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary zany raha teo no natongavany. Ary ao anatin'ireny asa izay nataony ireny, santionan'indray ty lehilahy marary ny paralesisa izay nositran'i Jesosy ity. Hafakely ny fanasitranan'i Jesosy eto satria rehefa tonga ao an-tanàna ny tompo dia manantona azy ny olona rehetrarehetra, dia tonga ao anatrehan'i Jesosy dia sitran'i Jesosy. Na ihany koa ny havan'ny marary akaiky no manantona an'i Jesosy dia sitran'i Jesosy par distance, dia ohatr'izany ny fanasitranan'i Jesosy. Fa miavaka loatra ty marary ny paralesisa ity satria izao, rehefa tonga tao an-tanàny Jesosy, vao henony olona fotsiny atsy amin'ny trano atsy hono Jesosy, dia tonga dia tomefy olona ny trano izay nisian'i Jesosy. Feno olona hositranina sy hen'ny fampianarany ao an-trano. Ety an-tokotany feno olona. Dia mba tonga ty marary ny paralesisa noentin'ny fianakaviany. Ahoana ny fomba tongavantsika eo amin'i Jesosy? Kanefa isika mba te hahazo fahasitranana ihany koa. Dia ny tranon'ny Jiosy moa tsy dia tena mitovy loatra amin'ny tranontsika, fa nen'izy ireo trano somary tsy dia avo loatra, tsy mihoatra ny rihana iray, ary ny tafotranony azy tahaka an'ireny misy terasy ireny. Dia azo atao tsara ny miakatra ao ambony zany tonga ao tafotrano. Dia nitsiry tao anatin'izy ireo ny hevitra hoe dia izay ionana amin'i Jesosy ny zava-dehibe. Dia niendahan'izy ireo ny tafotrano ary dia nalatsany tamin'ny tady ny fandrinan'ilay marary. Izany hoe ny mpitondra marary ery ambony ery ihany, fa ilay marary kosa no nampidininy tonga teo akaikin'i Jesosy. Dia tena gaga ny olona rehetra. Fa na Jesosy koa raha dia gaga, tena lehibe izany finoan'ny olona izany satria ny varavarana tsy nahafahany niditra, ny trano feno tsy nahasaka anazy hitady sy ao amin'i Jesosy. Dia rehefa hitan'i Jesosy ilay marary, dia hoy izy hoe voavela ny elokao. Rehefa niteny izany Jesosy dia teo moa nisy mpanorandalàna, nisy fariseo, nisy olona manam-pahalalana amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia tesitra anaty izy ireo. Tsy navoaka ny fahatezerany satria natahorany hoe sao dia tezitra aminy ireo olona marobe izay nisitran'i Jesosy ireo ka hivadika aminy indray dia ho tratran'ny fitsaram-bahoaka izy. Fa tany anatin'ny tany fotsiny ny fahatezerany hoe fa iza ary ty rangahy ty? Fa ho tanany izao ataon'izao hoe Andriamanitra ihany no afaka mamela heloka. Fa nahoana izy no manao an'izany? Ho nieritreritra tany an-tsainy-tany ireo olona manodidina an'i Jesosy ireo, dia novaliany Jesosy avy hatrany. Aza manana hafa fa tsara mpikarakara ny zaza tompoko. Fa novaliany Jesosy avy hatrany, dia hoy Jesosy hoe fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona dia manana fahefana ety ambonin'ny tany amela heloka. Izany hoe ilay fahasairanan-tsaina tao anatin'ireo olona izay nanodidina an'i Jesosy teo ireo, dia avy hatrany dia novaliany Jesosy avy hatrany hoe mba ho fantatrareo fa i Jesosy Kristy ao anatin'ny fahefan'i Jesosy ny mamela heloka. Ny olona mantsy ry havako maro no mieritreritra an'i Jesosy tahaka ny mpitsabo-tsotra. Mpitsabo-tsotra moa izany rehefa tonga any aminy ianao dia sitraniny amin'izay retina mahazo anao, amin'izay tandrefy azy. Dia niverin'ny olona fa tahaka an'izany koa Jesosy. Kanefa nampahafantarin'i Jesosy teto fa izy ny tena andraikiny, ny tena atondihany dia ny hamonjy ny olona, hanala ny olona amin'ny fahotana ary hitondra azy any amin'ny fiainana mandrakizay. Anio alina moa ry havana dia efa manomboka ny krismasy, raha pitso dia efa ao anatin'ny vanim-potoanan'ny krismasy tsika. Samy manana izay eritreretiny tsirairay avy amin'ilay Mesia teraka.
ao ny sasany mieritreritra ka io misy io ngamba matoa misy fizarana bombo dia misy bizara bombo io misy io ngamba ny misy mpanao gâteau satria dia mihinana bus de Noël mihitsy rehefa zao mba mihinana ny gâteau ohatran'ny vatakazo iny dia sasany reny ka io Jesosy ngamba manana fiara-miasa amin'ny sinoa mihitsy matoa tondra an'ireny kilalao be dia be reny misy fizarana kilalao rehefa tonga ny krismasy mety ny sasany reny mieritreritra miara-miasa mpivarotra vorona izy samy manana izay eritreretiny tsirairay avy na tsy teneniny ny vava ara dia sainy ny saina fa asehon'izao tenin'Andriamanitra izao ry havako fa io Jesosy io na dia zaza ara aloha dia olona manam-pahefana fa zanak'Andriamanitra tompon'ny hery sy fahefana ary afaka mampitsimbadika ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika amin'ny Jesosy zany tsy misy dia efa tara fa tsisy hevitra tsony tsy hita tsony izay atao azy amin'ny Jesosy tsy mba misy ohatran'izany fa raha mbola velonay ianao mbola eo Jesosy misy zavatra azon'ny Jesosy ataonao foana zany nataony tamin'ity mararin'ny paralysisy ity vao velany elokao izy nositraniny avy hatrany ilay marary fa nasehon'i Jesosy ry havana fa tsy hoe manana fahefana fotsiny ihany izy fa tena mela eloka ny atongavany Jesosy inona moa ry havako ny fahasalamana inona ny fahaizana inona ny harena raha ohatra ka ho very ianao raha ohatra ka enjehan'ny eritreritra isan'andro ianao ny amin'ny fahotanao zany natonga an'i Jesosy ny Jesosy zany tonga dia any amin'ny fototry ny aretina mihitsy ny an'i Jesosy ny tsabony ary izay nitenenany tamin'ity lehilahy ity hoe vao velany elokao ry havako malalo amin'ny tompo sika rehetra amin'izao fiandran-tranan'ny krismasy izao samy manana izay manahirana azy samy manana izay maharary azy samy manana izay fikasana rehetrarehetra ao anaty eo tsarovy fa Jesosy dia mahafantatra ny ao anatinao ary asehon'i Jesosy fa manana ny fahefana rehetra izy anova ny fiainanao amin'ny tsaratsara kokoa anova ny fiainanao mba hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa indrindra mamonjy ianao ny tompo ary atombony amin'ny famelana heloka izany fa izany natongavan'i Jesosy teto tany ary izany nanora ny ainy teo ambony hazo fijaliana mba hanavitra anao koa minoan'i Jesosy tompo dia ho vonjeny ianao sy ny ankonanao minoan'i Jesosy tompo dia ho hitanao tokoa fa tena hiavaka sy ny krismasy ihany tsy amin'ity taona 2024 ity ihany fa ny fiainanao manontolo dia tena hiavaka satria ataon'Andriamanitra hafa tokoa ny manompo azy amen hivavaka isika Jesosy tompo misaotranao indrindra izahay fa nasehonao fa manana ny fahefana rehetra ianao ary ny tena zava-dehibe aminao dia ny famelana ny heloka vitanay izany nanolonanao ny ainao Jesosy teo ambony hazo fijaliana ko amin'izao vanim-potoanan'ny krismasy izao Jesosy dia misaotranao indrindra izay fa ny cadeau lehibe nomenao anay tamin'izao anio izao dia ny fiainana mandrakizay ary ny ahatsiarovanay fa isan'izay voavonjy izay ary misohatra ny amin'ny bokin'ny fiainana tompo aza velan-drava izany fitahiana lehibe nomenao anay izany ny fahaseranana aza velan-drava izany fitahiana lehibe nomenao anay izany izay mety valanaretina na mety fanahiana na mety zavatsarotra izay diavina amin'ny fiainanay na izay mety mbola ambadika ny taona 2024 ataovy miorina amin'ny fifaliana izay tompo fa isan'ny olona izay novonjenao ary raha tonga teto tany ianao Jesosy ary mbola ho avy eny amin'ny rahon'ny lanitra dia noho ny aminay irery ihany ko isaorana ianao mandrakarivo izany Jesosy ary izany natongavana eto tompo amin'ity anio ity isaotranao fa indrindra mbola hiandrandra ny fampaherezanao amin'ny alalan'ireo tanoranao dia ny antoko-pirana mba vandiny tafo izany dia ny fanahinao tokoa tompo nomba azy ireo ka mba tonga azy tokoa ho tahaka ny mpiandry ho tahaka n'ireo magy ka rehefa nahita ny fahasoavanao rehefa navahanao tamin'ny maro dia mba tonga koa-pitoro ny filazantsaranao mpitondra ny vaovao mahafaly dia mba ho tanteraka tokoa amin'izy ireo ilay zany tompo ka mba andraisan'ny rehetra tonga amin'izao anio izao fitahiana sy fahasoavana avy aminao andraisan'ny rehetra tonga amin'izao anio izao fanantenana tsy amin'ny taona 2024 ihany fa amin'ny fiainana manontolo dia izay rehetra tanterahana eto ny tompo dia mba ho voninahitra ao dia tianay tompo ny ampiombony izao vavaka izao amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe ray mesy any an-danitra tonga ny eny fanjakanao ataony sitraponao ety an-tany takony an-tany meonay no ny amina sahaza aminay
dia ry avana osehontsika tokoa fa isan'izay navelan'i Jesosy tokoa ny elontsika. Dia raha tsika mihira ny hira fahasivy amby fitopolo eo am-pitsanganana anaovantsika an'izany. Hira fahasivy amby fitopolo ataontsika am-pitsanganana. N'Andriamanitra iray ihany ireny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.
krismasy amin'ity zany a dia krismasy miavaka tokoa satria krismasy zany a taorianan'ireny fidohan'ireny ka na nisy ary reny a dia mbola krismasy a azo anehoana ny voninahitr'Andriamanitra satria azo tohizana azo atao tsara ny fiderana an'Andriamanitra na amin'inona na fotoana ahoana dia krismasy izay afaka anehoantsika koa fiomanana fa rehefa tonga any amin'ny rano lanitra isika kristiana dia hideran'ny tompo. Izay ngamba ny fanamariana azy malagasy. Noely miavaka eto amin'ny FJKM Vadimintafo izay tanterahany atoko-pirana Vadimintafo. Noely miavaka satria nahoana? Noely miavaka satria raha ny zavatra niainantsika tao anatin'ny taona 2024 iny dia hiavaka tokoa Noely satria Noely izay ataontsika hoe iainantsika miaraka amin'ny kasibosy sy ny fipetraram-pahasalamana samy hafa rehetrarehetra miavaka izany satria tsy mbola nisy an'izany hatramin'izay na olona ny olona eo manao kasibosy atrika Noely. Noely miavaka ihany koa amin'ny Vadimintafo ary amin'ny lafiny tsara satria tamin'ity taona 2024 ary tamin'ity volana Desambra ity nandraisana tanana ny pastera fifandraisan-tanana ataon'ny pastera sy ny fiangonana teto amin'ny fitandremana zava-dehibe zany ary mbola Noely miavaka ihany koa satria nanehoan'Andriamanitra zavatra ngeza be ny fiangonana Vadimintafo tamin'ity taona ity izay zavatra toa hoe tsy nampozin'ny sainy tsy takatry ny saina ny fitahian'Andriamanitra sy ny zavatra rehetra niseho teto fa nahavitantsika zavatra nahagaga ary ny olona ny aina fahasahiranana fa ny FJKM Vadimintafo kosa dia nandalo fiadanana ary fifaliana tao anatin'izay taona rehetrarehetra 2024 izay na dia nisy ny zavatra sarotra fa tsika nahita fahagagana nasehon'Andriamanitra fahagagana ka dia hiavaka tokoa izany Noely izany fa dia mirary ny antony atoko-pirana Vadimintafo izay anatanteraka izany Noely miavaka izany amin'ny 24 Desambra amin'ny enina sasany amin'ny fitandremana amin'ny FJKM Vadimintafo dia mirary soan'ny ama ary manantena mandrakariva fa mbola anatanteraka Noely miavaka hatrany ianareo isataona tahaka izay efa nataonareo dia hiatsara sy handroso hatrany ihany koa dia mirary soan'ny rehetrarehetra dia mirary soa manokana ho an'ny atoko-pirana Vadimintafo. Eny ary dia faly miaraba ny atoko-pirana Vadimintafo na tratran'izao Noely 2024 izao. Miavaka tokoa izy ity satria teo aloha ny fotoana sarotra nandalovan'ny fiangonana rehetra mihitsiny nefa dia mbola mijoro hatrany ny ama ao anatin'izany amin'ny alalan'ny fitoriana ny filazantsara amin'ny alalan'ny hira koa dia mampahery mirary soa indrindra ary enganeka tena Noely hitondra fiavaozana tokoa atsika fanavaozana fanoran-tena ho andrehetra. Noely 2024 miavaka satria mitsombo vavolombelona ny amin'ny asa fitoriana na dia teo ara ny sarotra nandalovana. Krismasy miavaka ngamba hitako hoe krismasy Covid ngamba hatramin'izay nisy Noely tsy mbola nisy masque tsy mbola nisy Covid zany mihitsy donc ty aloha ny hitako hoe mampiavaka indrindra krismasy 2020 fa indrindra faniriana hoe na misy ary izany valanaretina izany dia mba afaka hiaraka lazan'Andriamanitra foantsika ampitiavana amin'izany fahatsiarovana nahaterahan'i Kristy mpamonjy antsika izany. Amin'ity krismasy 2020 dia Kristy tonga hamonjy antsika. Izay ny fijeriko ny krismasy 2024. Fiadanana krismasy 2024 miavaka satria voalohany indrindra afaka mankalaza ny fahaterahan'i Jesosy Kristy eto an-tranon'Andriamanitra isika izao faefatra amby 20 ny volana Desambra izao na dia mbola eo ary ny coronavirus. Krismasy 2024 miavaka satria tsy voatsaka ny elanelan'ny tany ny hafanampo, ny hafaliana, ny fihetsem-po afaka miara-mentana aminareo koa dia mirary fety sambatra eo ambany fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Araba ilay nasoavana ny tompo ombanao izany fiaraban'ny anjely izany no ampatsiarovana antsika ihany koa fa mandiha fotoan-dehibe tsika dia ny vanim-potoanan'ny krismasy izany. Tena miavaka tokoa ny krismasy amin'ity taona 2024 ity satria fotoana indray ahatsiarovantsika hanavaozantsika indray ny fanoran-tenantsika ankalaza an'ilay tompo sy mpanjaka fa miavaka ihany koa satria mafy izay ny lalana ny diavintsika izay nanomboka tamin'ny voalohany taona isaorantsika ny tompo fanatrarana izao krismasy izao tsika ka afaka miaro-mambavaka.
ary ambona atsika any apôstôly manao hoe sora amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy anay an'Andriamanitra ny voninahitra Finaritra isika rehetra. Fifaliana ho antsika no mifanotrona eto an-tranon'Andriamanitra izao. Fa mba fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana ety ambony tany amela heloka. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika fa mbola meno izao fotoana izao indray ahafahantsika mankalaza ny Krismasy. Na dia teo areo zavatra ny famaofao fitsapana ny ainantsika nandritra ny taona 2024 teo amin'ny fiainako, fiainanao, fiainantsika. Hitantsika tamin'ny sary teo angamba mety fintina amin'ny izay zavatra nitranga izay. Ary izany indrindra no antony nampitondraina ity fotoana ity hoe Noely miavaka. Miavaka satria miavaka tokoa ny famelan-keloko Jesosy Kristy. Miavaka koa satria ianao izay efa voavela heloka dia tonga eto amin'ity toeran'ity. Ary ny fisianao eto dia mampiavaka sahady ny fotoana antsika androany. Miavaka koa iao satria fotoana ahafahan'ny tsirairay avy ianao
manavao ny fanoloratenanao ho anao izay mbola tsy tao moa dia fotoana izao anankinanao ny fiainanao amin'i Jesosy Kristy amin'ny andro anio ary anaiky ho resy lahatra ianao fa izy tokoa ny Mesia. Hoy manko Jesosy tamin'ny Marta ao amin'ny Lioka 10 manao hoe maro ahina sy maro erehana ianao nefa zavatra iray loha ihany no ilaina, fa marino efa nifidy ny anjara tsara izay tsy alaina aminy. Hitaniko sady ary ianao mba ho tonga amin'izany hoe anjara tsara izany. Isy ambaratonga ny fanentanana eto. Vao manomboka aloha dia efa manentana anao sady akatoerana tsara, fantoka tsara, esory izay zavatra mety manelingelina anao any, adino izay zavatra mety hoe fahasorenana, aza mbola mieritreritra mety ho fifaliana miandrinao raha alina na mety ho fahasorenana koa ary sanatria. Izay ny dingana voalohany. Faharoa manarakarak' izany hitaonanao ekeo fa manatrika antsika eto ny tompo. Zava-poana ny atongavanao eto raha tsy mino an'izay ianao. Mino ianao fa manatrika antsika eto ny tompo. Eo anoloanao, eo ankavananao, eo arinanao, eo ankavianao ny tompo. Aza matahotra ianao. Dingana fahatelo dia zao. Iombona amin'ny roa hevitry ny FJKM amin'ity volana Desambra ity sika manao hoe manaika an' Jesosy Mesia ny mino. Mety mitonga eto ianao mbola tsy izay loatra ny aondohanao, fa mandritra n'ity fotoana ity dia anisan'ilay ho resy lahatra ary anaika an' Jesosy mino ianao. I Jesosy ilay manana fahefana tokoa amelaheloka. Ary ny dingana farany fa tsy kely fa tena zava-dehibe dia zao. Ilay dingana andrasanao ny tompo androany ka anaikenao ny anjakana amin'ny fiainanao ary ho resy lahatra ianao anaiky azo tompo. Tsy vitan'izany fa hialeto ianao anaiky ho irahany ho vavolombelona ka hizara amin'ireo namanao. Ary amin'izay fotoan'izay ianao hiteny hoe ny fahasoavanao no mahatoza ho ahy. Mivavaka miorooro, miararetra ny tontoloko, fantatro ankehitriny izay mety anjara toloko. Andriamanitra mahery, ry mpandavy ny aiahiko, miariary fa ianao mitahiry ny fanahiko. Ry Andriamanitra ny lasa sy mpandidiny ho avy, ry nandrombaka ny tana ny tongotro ny raviravy. Teo amorononahona teo an-tsisy mpamoizana, hitako io fa misadika ilay gadra nandrohizana. Dia ny gadra mpahafatesana no votsoranao androany, ka miantefa ny fanahiko, hiantefa hiakatrany. Aminao Andriamanitra ry mitoetra ho doria, izay antoka sy andro ny tonofoko mali. Mivavaka ao, eny ekeko fa mahery ianao, ka atrakako ny loha hibanjina ny lanitrao. Hitako ilay vavahady izay mivomba hidirako, inzany heniko ny tsanta sy atema anjara hirako no mahatoza ho ahy.
Tsara ny tompo sady mpanao tsara ry havana. Ary ny zavatra rehetra nataony dia tsara avokoa ary rariny raha raisitsika amin'ny fisaorana izany. Nandalo fizahan-toetra izao tontolo izao, nandalo fizahan-toetra ny malagasy, nandalo fizahan-toetra isika fiangonana, nandalo fizahan-toetra isika tsirairay avy. Ary tao anatin'ireny fizahan-toetra ireny no anamarinan'Andriamanitra mandrakariva ny teniny, nanehon'Andriamanitra fa tsara Jehova amin'izay manantena azy. Tao anatin'izany dia miantso ny fiangonana izy, no avany ny fiangonana ho vavolombelona izany fahatsarana izany, ho fahazavana eto anivon'izao tontolo izao, ho fanasin'ny tany. Mahatsiaro manana tombony manokana ao ankehitriny, ary ny fitiavan'i Kristy no manesika hitory ny fahasoavan'Andriamanitra. Ny fahasamandravan'Andriamanitra izay nifidy ahy ho isan'ny fiangonana. Te hizara amintsika aho fa Jesosy Kristy ilay inoko dia tena tia ahy, tena tia antsika tsirairay avy. Be fity Andriamanitra raintsika, tena tia antsika izy. Mahery izy, ary izy raiko, izy izay Andriamanitra ivavahako no nahatoy izao ahy. Namindrafo tamiko izy, lehibe dia lehibe ny famindram-pony tamiko. Namonjy ahy izy, nanova ahy izy ny foko, ny saiko, ny fanahiko. Ary ny fiainako dia tena ratsy raha tsy Jesosy Kristy no vatsy. Raha osa aho nampiherin'i Kristy, ary fantatro ankehitriny fa mahefa be ao amin'ilay mampahery ahy. Ianao koa ankehitriny dia ekeo ho Mesia Jesosy Kristy, dia iananao amin'ny fiainanao ny herin'i Kristy, fa tena efa be ianao amin'ilay mampahery anao. Jesosy Kristy izay nampahery ahy, Jesosy Kristy izay nampaharitra ahy, Jesosy Kristy izay nampitraka ahy, teo izy ho ahy, ary eo izy ho anao. Tsy misy mahery tahaka an'i Kristy, tsy misy tompo afa-tsy Kristy. Anio dia tia hanasantsika tsirairay avy amin'izao ankehitriny izao. Aka fotoana andray izay efa noman'ny Ray ho antsika, ho anao, dia ny fitahiam-pana rehetra izay efa notehirizina any an-danitra ho anao.
te handrotsaka izany aminao izy ankehitriny amin'ny fiainanao, amin'ny fiainatokantrano, amin'ny asa aman-drahà. Te handrotsaka izany fitahiana, fahasoavana amin'ny fahasoavana izy ankehitriny amin'ny fiangonana. Raiso izany. Raiso ny fanomezana lehibe dia Jesosy Kristy ho Mesia, ekeo ho Mesia izy. Raiso ny lanitra izay tonga mamangy ny tany. Ary na inona zavatra mitranga, rehefa manaiky ianao an Jesosy Kristy, ho tomponao, ho mpamonjy anao, dia efa ny Jesosy ianao, izay aza misalasala tsony fa efa azy ianao. Ko anatin'izao Krismasy izao dia Kristy mpanjinina fa tsy ny zavatra manodidina. Kristy iray mpanjinina fa mijery anao ankehitriny ny lanitra, mamangy anao ankehitriny ny lanitra. Dia te hitarika antsika hibanjina ny Andriamanitra telo izay iray ao anatin'izao tononkalo izao. Ry Jehova miaino, ianao no hany tsara. Anehoako ny finoko, ananganako alitara. Ianao no ilay mahery ka mandringana ny ratsy, irony fahavalonao saminandry andriranatsy. Ry Andriamanitry ny lanitra, avy loatra ianao, ny taloha sy ankehitriny hitomoetra tsy holao. Ianao no iankorofako, ianao no atahorako, ianao mahay mamahy ilay fonony fatorako. Nanavitra ianao, tsy namono ny tahiry, sy nanaisitra ny loza mety nampangirifiry. Eto anatrehanao, nolazaiko amin'ny zanaka mampara, fa ianao Jehova, ianao no hany tsara, ny vavako hitory.
no izany rehetrandro zareo dia tena tiako ny tompo, tena tiako izy, tena tiako. Nandray ny fitarainako izy tao anatiny ireo fotoan-tsarotra rehetra, indrindra tamin'ity 2020 izay neverintsika fa taona 20/20. Narovany aho ary tena nosotraniny tanteraka. Mamboraka ny fitiavako azy anio. Tiako ny tompo hoe tena tiako izy. Zao ndao tao amintsika rehetra ny olona ity an'ny tompo. Ity an'ny tompo fa amin'ny fitiavana tsy miandry takalony, tsy mila tombony. Reseo lahatra ny olona rehetra. Tsika zao ato ndao tsika ifandresy lahatra hoe ndao tsika ity an'ny tompo. Nefa misy fanontaniana manalasala ihany. Fa ohatrany ahoana moa zany mity olona ray zany? Fa maninona moa itsika no tia olona ray? Matetika mantsy ny fitiavan'olona ray tsy mitsiry raha tsy misy zavatra manintona azy any amin'ny olona anankiray. Na misy zavatra nataon'iny olona iny taminy ka tena lasa fantany ny hatsarany sy ny momba azy ka tena voasarika tanteraka ilay olona dia raiki-po. Fa ohatr'izany ve ny fitiavana miaraka amin'i Jesosy? Tia misy tantara anankiray tiako tantaraina aminareo dia fitiavanay sy Jesosy nanomboan'ny fifankatiavanay dia ho tantaraiko aminareo ity tantara iray ity. Inona moa fa ohatran'ny fitiavana rehetra ireny ihany ilay izy. Indraindray mety mangatsiatsika, indraindray mifamaly kely, indraindray tonga dia mafana be. Misy ambony ary misy ambany. Ary rehefa ratsy ilay izy dia tsy izy akory, tsy Jesosy akory no fototra izany. Tsy Jesosy mahatonga an'izany fa izao. Ary tsapako fa arakaraka ny halavirako anazy no atsapako fahasahirana. Tsy azakako ny olana rehetra izay menjady ao amin'ny fiainako. Matsiaro very rehefa matsiaro an'ilay fotoana ambany iny amin'ny fitiavako an'i Jesosy. Tamin'ny voalohany koa dia mety hoe tiako izy satria nanome zavatra maro ahy, nanome fahasoavana, nanome anitsy, nanome aroa, nanome taranaka. Kanefa rehefa nifandray tanteraka taminy aho, rehefa nianatra taminy dia tonga amin'ilay hira hoe ozy izy ilay mpanakanto izay hoe tiako fotsiny ianao, tsy asiana hoe nahoana. Lasa izay ilay fitiavana. Lasa tsy miandry zavatra avy amin'ny tompo intsony fa tiako fotsiny izy ary tena tiako tokoa. Ny hamafy sy ny hatombo ny fitiavako anazy ary taty aoriana ny fitarainako tamin'ny zava-tsarotra ny ainako dia tsapako fa niaino ahy izy. Nanasitra anay izy ary tsapako tokoa fa teo foana izy teo amin'ny fiainako. Ho anao koa ary izay efa namboraka ny fitiavanao tamin'ny tompo. Visavy izao hoe aiza hoe izay nao sy ny tompo. Eritrereto hoe ohatrany ahoana izany fifankatiavanareo izany. Fa ho anao kosa
zay mbola tsy tamy mihitsy, zay mbola tsy nahatsiaro an'izany, mino aho fa tsisy an'izany ato anio. Kanefa tsy tary izao. Androany izy dia miantso antsika hanolo tena ity anazy amin'ny fotsika, amin'ny saitsika, amin'ny fanahintsika, amin'ny vatantsika rehetra. Ary indro misy tononkalo anankiray. Tononkalo anankiray manamafy izany fitiavana an Jesosy izany. Raha mbola raha koa no mikoriana anatiko ato, raha mbola tsy miato ny fitepony fo, tsy hikombona amin'ny molotro ary ny hirako tsy hiato, ho tsy hanao foana ry Andriamanitro tsy to. Mankalaza anao ny foko ry Tompo be fitsy, fa ity mpanomponao dia voafidy ka efa niavana, sambatra ho ankehitriny ary sambatra ho doria, ka teriko anao ny aleloia feno fitiavana. Eny tena tia aho ary tena tia anao tokoa, fa tonga fanaka voafidy ho fananan'Andriamanitra. Raiso ny hirako iray, hira vokatry ny fo, izay inoko fa ho tonga ho tafakatra ny an-danitra. Fa isaorako ny Tompo ary isokatra ny molotro, ka iloatra vato am-poko irony hira fiderana. Dia ny hira tsara indrindra no omeko sy atolotro mba ho fiderana anao ry iray fanantenana. I love the Lord. He
tonga ny Noely 24 ndeha isika hiara-kalaza ny fiavian'ny Tompo, dia ny natongava n'ilay teny tonga nofo, Andriamanitra tonga nofo. Tsy haiko aloha nareo fa maro any ny baraina alohan'ny fankalazana ity Noely 24 ity. Tao fitaitaina na azo atao ve ny bavaka, azo atao ve mihira, azo atao ve ny miaraka amin'ny fianakaviana, maro ny fanontaniana tao. Saingy tonga ity ilay fotoana ka dia ny azontsika atao dia mifaly, eny tena faly izao tontolo izao. Ary isika eto manokana dia azo lazaina fa manana tombony kokoa afaka mankalaza miaraka eto. Amin'io fifaliana io nefa ny ohatrany tiako jerena ihany satria samy hafa tokoa no anaovany tsirairay azy, arakaraka ny toerana misy anao sy arakaraka ny mahainao mihitsy. Raha jerena ohatra any ivelany ihany zava-dehibe aminy ohatra dia miaraka amin'ny fianakaviana. Raha eto amintsika koa mety misy ohatra izany, ao ireo hoe miara-misakafo any mpitoloha be, ao ireo hoe mividy fanomezana kilalao lafo indrindra arak'izay tratra, hanomezana fahafa-po ny manodidina. Ao ireo hoe avela isokatra ny fivarotana satria tao aorian'ny fihibohana dia fotoana io mba hahafahan'ireo mpivarotra mahazo izay azony alaina izany, nefa tsy afaka nalaina teo aloha. Aniraka any ary amin'izao fotoana izao dia atao hoe andro tsy fiasana mihitsy ny Noely. Izany hoe na aiza n'aiza izany tena miezaka mifaly arak'izay tratra satria misy koa ireo toerana tsara fantarina izany dia voatery mihiboka tanteraka izy. Eto anefa Noely miavaka 24 ity dia misy zavatra tiany atopira mba vadiny tafo hisarihana amintsika izay avatra avy amin'Andriamanitra. Voalohany indrindra mba tiany raha toa ka fitiavana lalipaka no aminao. Rentsika ilay hira teo hoe tiako ny Tompo, tsy hiverenantsika intsony izany ny fitiavanao an'Andriamanitra. Fa manaona kosa ny fitiavanao manodidina anao, fianakaviana, fiara-miasa, namana, fiara-belona, eny indrindrindrindra ny fahavalonao mba hapetrao izay fanontaniana izay. Mananteny izay fa ho azonao ny valiny alohan'ny farany ity fantsapana ity. Faharoa manarak'izay mba sitrak'Andriamanitra koa raha toa ka fifaliana tanteraka ny ao amin'ny tsirairay. Mifalia mandrakariva, mivavah faza mitsahatra. Enganeka tsy ho amin'ity Noely ity ihany na amin'ny fetin'ny faran'ny taona ny fifaliantsika noho ny vitsy izay dia miverina amin'ny fahakiviana sy ny fitaitaina ny fahatezerana ary fahasosorana. Zavatra fahatelo tian'Andriamanitra ho ampitaina amintsika dia ny ananantsika fiadanana mandrakizay. Raha nomeny tokoa ny zanakalahy tokana dia mba hananantsika tsirairay azy fiadanana ety ambony tany. Ka raha ohatra ianao mbola tsy ao anatin'izany dia atao fiteboka fiandohany tiany hoe taona 24 ity hanamafisana izany. Farany tian'Andriamanitra raha toa ka tena fiainana feno no hananantsika tsirairay avy. Ahoana moa izany fiainana feno izany? Lavitry ny fitaitainana. Raha ny zava-mitrangana n'izao tontolo izao tokoa dia ohatry ny mampitahotra daholo izay henoina, nefa ny afatra tian'Andriamanitra ho ampitaina amintsika androany dia halaviro amin'izany ny fiainanao ka afaka makivaky ny taona 124 amin'ny fotony tsy feno fahatoniana ianao. Mivavahary amin'Andriamanitra ary mangata aminy mba omeny fahasahiana nova izay zavatra afaka hovainao rehetra. Ny ratsy hovay ho tsara, ny fahalemena hovay ho fahatanjahana, ny mihiba rehetra ataovy miabo, ny fahakiviana ataovy fanantenana. Eny hovay ny fiainanao. Mivavaha amin'Andriamanitra ary mangata koa mba omeny fitoniana ianao anaiky izay tsy afaka hovainao rehetra. Eny Andriamanitra mahay zavatra rehetra ny Andriamanitsika. Misy zavatra izay tsy afaka hovaintsika koa mangatahany an'izany fitoniana izany hiatrehanao izany. Ary farany dia mangatahany amin'Andriamanitra mba omeny fahendrena anaiky ny fahasamihafana. Eny ianao tokoa moa raha tsika rehetra ao dia mitovy daholo, na ny bika aman'endrika, na ny fomba fisaina, na ny toe-po, ngamba tsy hisy zavatra andeha arak'izay tokony ho izy eto. Nefa izany fahasamihafana izany dia aoka tsy atao hampisaratsaraka antsika fa hampitombo ny firaisan-kinantsika ao amin'ny Tompo. Mety anontany teny ianao ankehitriny, betsaka ihany izany angatahana izany, betsaka ihany izany fanirian'Andriamanitra izany ho tratrantsika ve? Marina tokoa raha itsika izao tsy hahatratra izany.
fankino amin'Andriamanitra ny fiainanao ary ny heriny ihany no antehero dia ho tanteraka izany. Rehefa avy eo mbola isy fanavozana ny fanoloran-tena antsika tsirairay avy ka tsy hamelanay antoko-pira mivady mitafy ianareo raha mialy eto ka tsy handray izany fanavozana izany. Entina ampisaitsaina antsika dia isy hira roa atolotra ianareo teraka anio dia tonga etỳ an-tany. Nefa mialohan'izany dia ho ravahantsika amin'ny tononkalo. Andriamanitra tonga nofo, eny teraka ny tompo sy mitondra famonjena, tonga eto an-tany izy ka nandao ny voninahitra mba hitantana ny dian'ireo lavo sy mivelona, mifalianao romiana tonga nofo Andriamanitra. Teraka ny tomponao anarina ny finiavana ireo olona efa ana trotraka badiranovana, famonjena no eny an-tanany, famonjena sy fitiavana, mifalianao romiana mitraka ireo tovana. Eo am-pihinanam-bilona hitanao Jesosy aza, ny ay maitso ny ondanany avy hatrany dia milaza, fa nanetry teny izy anatonany ny tany, hamafany ranomason'ireo olo mitomany. Move mba tsinjonao ry kitana fitarik'andro, mifoaza ry matory, raisinao ny famonjena, mahiraty ianao izay jambo, mivavaha isan'andro, dia ho famonjenanao ny teny hoe tao Betlehema.
mikady vaolana matsaro sahirane ianao tsy mahita nomilatra antso lesao 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 Ory zareo tena teraka tokoa Jesosy ilay atao hoe Mesia. Asa aloha nareo fa za tena faly. Fa na dia teraka ary Jesosy dia mbola misy manakana ny olona ihany ampiatrano azy. Indray andro Jesosy nanomana ny fotoanany hoe andeha ho any Jeriko. Dia rehefa i Jesosy milaza amin'ny mpianany hoe andeha ho amin'ny tanàna iray dia vetivety dia miparitaka izany. Ary eniny Ramose Zakaiosy. Ramose Zakaiosy dia lehilahy lehiben'ny mpamory hetra. Fa ny mampiavaka azy koa dia izy ilay lehilahy fohy indrindra. Nahagaga fa nahaliana ny Zakaiosy no ahitan'izany Jesosy izany. Satria eniny avokoa ny tantara rehetra. Fa izay rehetra tanàna lalovan'i Jesosy dia maro ny mandray famonjenao, maro ny sitrany. Hatramin'ny maty aza natsangany. Liany Zakaiosy. Satria Zakaiosy nanana fahefana fa tsy nananana izany rehetra izany. Indrindra ny fiadanana. Ny fiadanam-po, ny fiadanan-tsaina, ny fiadanan-panahy tsy nananana izany. Dia nahaliana azy ny tena mantatra hoe iza loatra ary izao Jesosy izao. Tady hevitra izy. Ahoana reny ahafahako mahita tsara n'izany Jesosy izany? Nahita hevitra izy. Nahita hazo lehibe anankiray izy. Toy izy hianikeo raha vao tonga ny maraina. Dia nitanterahan'i Jesosy Zakaiosy tokoa izay fotoana izay. Fa nahagaga hozy izy nareo
Rehefa nandalo teo Jesosy, tonga dia fantany Ramose Zakaiosy. Ary tsy nisalasala Jesosy fa tonga dia niantso avy hatrany. Ry Zakaiosy, midina faingana ianao fa tsy maintsy miantrano ao aminao aho. Dia nidina avy hatrany Zakaiosy, tsy nianahana, tsy nierikerika, fa avy hatrany tena nao akatoka, nandeha faingana fa ampiatrany an'ilay Jesosy, ilay atao hoe Mesia. Fa ny mahagaga ry zareo rehefa manaraka an' Jesosy ny olona ka mankatosi miaino azy dia miova ny fiainany, ary tena miova olom-baovao. Satria na ozy nareo, raha vao tonga tao an-tranon'ny Zakaiosy Jesosy nivoaka daholo ny sakafo izay mafilotra rehetra, ary tsy izany ihany fa niova ny fomba firesaky Zakaiosy. Dia nahagaga koa rehefa niresaka sy niara-ny sakafo teo, dia nanapa-kevitra Ramose Zakaiosy. Jesosy tena nanota, nanao izay tsy mety fa naoriko daholo mihoatra n'izay tokony alohan'ny olona nalaiko. Reny Jesosy, raha nisy izay rehetra nalaiko tamin'ny fanambakana tokoa, averiko ny azy. Indrindra tena averiko, efatra avoeny izany. Izany tokoa ireo olona. Jesosy teraka ho Mesia ho antsika, fa tsy teraka any an-tranony omby-ntsony izy, fa te ho teraka ao anatin'ny tranony fon'ny olona anankiray izy. Asa aloha ianao, fa raha ohatra tena very raha tsy anjakany ny fiainako, raha tsy anjakany ny foko, dia nomeko azy, dia za mangetaheta, satria ny fitiavan'Andriamanitra dia ho an'ny olona rehetra. Ary izany nampianarina ny mba hitisy izary, satria izay ilay Andriamanitrantsika. Dia ho an'izay androany vao hanapa-kevitra tena handray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy eo amin'ny fiainany, hitarika anao aho. Ary raha ohatra hoe efa mba nandray ihany ianao fa mety nisy olana taminareo sy Jesosy, dia izao izay manantona azy tsy mba misy olavina. Ary raha miverina dia ho raisiny indray, afaka manao fampifaloran-tenanao ihany koa ianao. Ary indrindra tena mbola tsy nisokafanao mihitsy ny fonao. Anjakan'i Jesosy ny fiainanao, fotoana androany tapao ny hevitrao. Fa raha ho avy ny fotoana ka ho avy any amin'ny rahoalanitra izy, dia tsisy fotoana ahafahana hiantso ka hampiditra azy ao am-po intsony. Ka amin'ity anio ity dia manasa anao aho handray an'i Jesosy, ilay Mesia, ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, hanjaka ka handavorary ny fiainanao rehetra, indrindra amin'izao andro farany izao. Mialohan'ny vavaka ataontsika nefa dia hamaky ity tononkalo ity mbola fahanao ihany handinika ny fanapahan-kevitrao. Tompo, atolotro anao ny fiainako rehetra, anatona anao tsy aotra, tsy tarehetra. Vonina anao misitrakao amin'ny foko manontolo, safidy mandrakizay ny aho ka naoviana ny hoasolo. Tompo, omeo ahy ny fotony mahay misaina, sy mandinika hatrany manan-javatra kasaina, ka miezaka isan'andro no ny antso ny safidy, andavorary an-keri-po ny andraikitra sy adidy. Eny, iriko indrindra koa ny angataka iangavy, fo mandinika ny lasa
sy mibanjina no avy. Dia ho haiko marimarina, eny, fantatro mazava, izay tokony ombana. Ka na hoe manavatsava, lalan-tsarotra sy ety, dia ahita vetivety, ilay tanjony todiana, iantefany faniriana. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao izahay noho ny fitiavanao anay, fa tia dia tia anay tokoa ianao, ka nanome an Jesosy Kristy ilay Mesia hamonjy anay. Jesosy, misaotra fa tonga nofo, hisolo ity nofoko mety maty ity ianao. Eny, fantatrao Jesosy, ny amiko manontolo, ny fahalemeko, ny tsy fataterako reny, eny, ny otako rehetra hitanao avokoa reny. Mifonao Jesosy, mamelany eloko. Jesosy, olona ihany anefa koa ampitomboy ny fonoko, mampianara mba hahatonga ahy ianao ny sitraponao, ho tonga tahaka anao mihitsy. Jesosy malalo, dia efa henoko koa hoe sorohatanao ny bokin'ny fiainana ny anaran'izay olona mibebaka ka mandray anao. Koa indro Jesosy, mba hahafahanao manoratra ny anarako ao, dia sokafako ny varavaran'ny foko. Mandroso Jesosy ampoko ianao, ho Andriamanitro, ho tompoko, ho mpamonjika, ho mpanjakako ianao amin'ny fiainako rehetra, ny amiko manontolo. Dia anjakao a Jesosy, aza velanao andeha irery, fantantanao sao very. Dia misaotra Tompo, mankasitraka indrindra noho ny fitiavanao. Amen. Ny hira izay anamafisana izany fanoloran-tena nataontsika izany dia mitondra lohateny hoe anjakao ny fiainako. Desire
Jesu no anjakanao, ninona misy ao dia iova sy avao ho maivana ny fo ho sambatra tokoa ka tsy ahotrany anao hoe hanjakao ny fiainako. Ny fiainako izao ry Jesu misy anao, nino natao dia mety tsotra izao, mamafy izay manjoa ny sida avoko ka tsy ahotrany anao hoe anjakao ny fiainako. Mangataka anao androany, mangataka anao mba hanjaka tampoko ianao, hanjaka ao amin'ny fiainako ianao, hanjaka amin'ny fanahinko ianao, hanjaka amin'izay zavatra rehetra momba anahy ianao Jesosy, misaotra anao ny amin'ny zavatra rehetra rehetra. Havana mino sy mahatoky fa tamin'ity fotoana androany ity ianao dia nanaiky ny andray an'i Jesosy Kristy Tompo. Misy dikany anefa izany fandraisanao anazy izany, fanekena sy mifandraisana an'i Jesosy dia midika sahady fa tsy mijanona eo amin'ny fahafatesana intsony ny fiainanao fa ito mandrakizay. Efa nekenao tamin'ny fonao izy, nekenao tamin'ny vavanao ny anaraka azy, ka indro ary mifalia ianao satria andova lanitra ianao. Efa mitovy amin'ireo mpianatra nanaiky ny anaradia azy ianao izao satria samy miteny daholo, na i Filipo, na i Petera, na i Paoly, samy teny zareo hoe ny tena fiainana hony dia manomboka amin'ny fotoana, manomboka amin'ny fotoana izay nitenenan'ny Tompo anao hoe avimana raha dia nanaiky izany ianao, manomboka eo ny tena fiainana. Ka
misy taolana ianao somary kivy sy reratreraka iny dia atoroko hevitra ianao avy ireno tsarovy ao an-tsainao ty fotoana androany ty, fotoana izay nanekenao ny anaraka azy, fotoana izay nitenenao ny heniny aminy, satria ny heniny nataonao dia mitovy amin'ny hoe hanavitra anao na hanafaka anao amin'ny herin'ny maizinao. Eny tsiory, mazava zany tenin'Andriamanitra zany, fifaliana tsisy ohatr'izany any an-danitra amin'izao tsika miteny izao. Mino an'izao ve ianareo? Fa maninona ary? Satria ireo ondry izay nania dia efa niverina any amin'ny tranony tokony alehany, lalana tokony alehany. Ozy izy ianao teo hoe rehefa matsiaro reradraraka iny ianao dia tsarovo ny andro androany. Eny tompoko, rarany kosa angamba tsiory raha ohatra mba raketina kely antsoratra ny zavatra androany, isy fahatsiarovana ho zaraina amintsika tsirairay avy, ka izao nanaovantsika azy. Ilay tononkalo teo betsaka izy teo no natonta amin'ity taratasy ity, ho zaraina aminareo tsirairay avy izy ity. Sao dia gaga nareo hoe maninona ny santionany fotsiny, tsy izy rehetrarehetra kory no azonao, fa mifalianao fa mitombona daholo ny zavatra teneniny ato. Angataka an'ireto ty aloha raisy kely ty zavatra ty, mila asiana gel ty sao dia sahirana ny rehetrarehetra. Angataka reto tovolahy koraly reto mba hizaran'ity tononkalo ity. Alohan'ny andraisanareo azy nefa ny aloha dia aloha asitsika gel ny tanany. Aloha ny tanantsika ny asiana gel. Ny tanantsika ka aloha aloha ny tanantsika asianao. Ty mba tazony kely. Raha ny tokony ho izy tokony mahazo ray avy ho iaho fa mifalia anareo fa tsara ny tompo hoe. Matoky izay fa tsy lany fotoana ianao tamin'ny andro androany. Mino izay fa efa omponao ny tompo. Izay natonga hatramin'ny voalohany nanentana antsika hoe mahazo toerana tsara ianao, afaka mifampiresaka amin'ny mangina amin'izay ianao amin'izao fotoana izao. Mino hoe ianao fa miainanao izy, ninona mety ho fitarainana, ary indrindra koa fifaliana tianao zaraina aminy, miainanao ny tompo. Ianao izao no voatendry hitory amin'ny namanao, mpiara-monina aminao manodidina eny any amin'ny faran'ny tany rehetra, hitory ny anarany, ny hatsarany. Izay ny tompontsika. Eny aravana efa reny amintsika ireny izany ilay andinin'ny tononkalo dia afaka mamaky an'ireny nareo, fa tsy izao aloha. Fa izao mampirisika anareo hisaotra an'i Jesosy,
misaotra dia hitery azy satria nahoana efa voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana ny anaranao dia misaora azy ianao fa mba dinoinge raha ohatra ka tapitra nananao daholo ny zavatra rehetra ety ambonin'ny tany nefa very ny fanainao ao anatin'izany ary namakiko nanononako moa zany namononako anareo tononkalo anankiray izay tao anatin'ireo nozaraina teo ilay izy miravo fa ny tompo efa momba anao ny fahasoavana nomeny mba hampomba ny andronao miarabanao ny lanitra hitandrifan'ny safidy eo atapindohanao na rotsana na idina ny fitahiny ambony indrindra ny fidianana anao dia Jesosy Kristy ilay fiainam-baovao ary Andriamanitra ny fiadanana anie hamatsinareo samy ho tanteraka ka aoka arovana avokoa ny fanahinareo ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika hira tsodrano Sinanareo samy ho tanteraka ka aokarovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ary Andriamanitry ny fiadanana Amasinanareo samy ho tanteraka ka aokarovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy Katianansi, utatera katianansi, ami, yavini deso, Christi tokuti, Christi tokuti, Christi tokuti. Sinanareo
izay fa efa nanaiky tokoa mpianatra ny tompo ianao, anaiko irahan'ny tompo ianao. Alohan'ny hamarana fotoana dia mangataka ny iray aman-dreny mpitandrina hitondra ny tso-drano. Isaorantsika ny tompoandriamanitra noho ny amin'ny fataterahan'ny fotoana tamin'izao anio izao. An'Andriamanitra eto tokoa ny voninahitra ary ny fitahiny sy ny fahasoavany kosa ao amintsika rehetra satria tena mananjara samy mananjara isika. Fa tena krismasy miavaka tokoa tamin'ity taona 2024 ity. Eny fa na dia tsy araka izay nieritreretintsika ary na eto zanako atao amin'ny amary eto ara dia tsy nieritreretra izy ireo tahaka an'izao no anaovany azy tamin'ity taona 2024 ity. Fa izay dia mampiavaka antsika pino. Dia makasitraka ny tompo, makasitraka anareo ihany koa. Fa tamin'ny alalan'ny hira, ny fanentanana, ny tononkalo, mivavaka izay nentinareo dia nahazo haim-panahy tokoa izay vahoaka an'Andriamanitra ary mino sy manantena ny tompo tokoa isika fombantsika tokoa izy. Ka izaratsika izany ihany koa amin'ny mpianakavy ny vonoana raha ampitso sy any amin'ny tokantrano sy ny sehatrany ran'Andriamanitra antsika dia mirahasoa anareo hatrany mba mampitomboin'Andriamanitra ny talenta sy ny fahasoavana izay nomeno anareo. Fa makasitraka antsika rehetra ihany koa ry afako fa amin'ny ora sy fotoana asala amin'izao dia fotoana ny fiaraha-mifaly any amin'ny isan-tokantrano izao. Kanefa nampandeferinareo izany fa alao aloha ny fihavanantsika eto amin'ny tompo natao zava-dehibe dia manaraka ny ambony rehefa avy eo. Dia makasitraka antsika rehetra ho tahian'ny tompo tena henoko ny fahasoavan'ny tompo amin'izao krismasy izao. Mbola mitoeram-pitsy moa ny antsika manomboka amin'ny 7 maraina hiara-ny voninahitra ny tompo isika. Dia ny fiadanany tokoa anie ho amintsika rehetra mandrakariva. Hiara-mitsangana ianareo mivavaka isika. Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masino, endre ny fifalianay fa miavaka tokoa ny krismasy tamin'ity taona 2024 ity. Eo ny fifaliana no nahatongavanao olona mba hitondra famonjena ao anay. Eo ny fifaliana ahatsiarovanay ireo lalina rehetra izay nizoranao mba hitondranao fiadanana ao anay. Fa indrindra fifaliana lehibe tompo satria tsaronay tamin'izao anio izao indray fa isan'izay voavela heliko izay ary isan'izay manana anjara amin'ny famonjenao izay satarinay sahady amin'izao anio izao eto an-tany izany fa indrindra tena iainanay rahatrizay any aminao ry tompoandriamanitra. Koa ny fanahinao tompo izay efa niasa mahery tao anatinay tsirairay avy na ireo tiraka reto dia nantoko-pirana ambavadin'ny tafo izany fa indrindra ny vahoakanao manontolo teto. Ny fanahinao no hitahiry ny ampanahy ty anatinay mbola hoentinay mijoro vavolombelonao ka na inona izay mbola mety hitranga rahampitso sy amin'ny fotoana ho avy rehetra dia mba ho amin'ny pitoniana ho amin'ny mpifaliana mandrakariva indrindra amin'ny finoana sy ny fanantenana no hiatrehanay izany mba ho voninahitra aho. Dia rehefa hisaraka eto izay tompo afaka minitra maromaro dia ny fahasoavanao, ny fitiavanao, ny famindramponao anie ho aminay mandrakariva na izay mbola hody akaiky sy mbola hody lavitra. Misaotra indrindra tompo. Amen. Afaka mipetraka ianareo hivavaka mangizy. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Dia mirary ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra ry afaka.